mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanimaraba antsika revako malala tratra ity sabotsy farany herinandro fa 13 ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko fa 7/7/20 ka hatramin'ny 7/7/20 marika toko fa 7/7/20 ka hatramin'ny 7/7/20 vakina anaran'i Jesoa ary ny antso ny vahoaka akeo amin'indray Jesoa ka nanao taminy hoe meno ahy anareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona ny mahaloto azy. Ary rehefa nila teo amin'ny vahoaka izy ka niditra tao an-trano dia nanontany azy ny mpianany amin'izay fanohanana izany. Ary hoy Jesoa taminy, ay, ianareo koa aza mba tsy mahafantatra, tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy. Satria tsy miditra ao am-pony izany fa ao an-kibony ihany ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahana. Izany no lazainy mba ahadio ny anina rehetra. Ary hoy izy, izay mivoaka avy ao amin'ny olona dia izany no mahaloto azy, fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony ny voahan'ny sain-dratsy dia ny fitsangatsangana, ny halatra, finoan'olona, ny fakabandon'olona, ny fierimana, ny lolo-po, ny fitaka, ny fijejojoana, ny maso ratsy, ny fiterenany ratsy, ny avinavina, ny fahadalana, sy ny zavatra tsy rehetra izany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Ny 10 fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Jesoa ny antsony vahoaka nampianatra azy fomba fijery vaovao momba ny fivavahana, fomba fijery vaovao momba ny atao hoe fahotana, fomba fijery vaovao koa momba ny fifandraisana manodidina sy ny zavaboary ny olombelona. Tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité zany na ataontsika hoe ao amin'ny testamenta taloha dia ny piété na ny fiainam-panahy na ny vavaka na ny fiainam-bavaka eusebia hoy ny teny grika dia tsy mitovy amin'izay hita aty amin'ny testamenta vaovao. Ao amin'ny testamenta taloha na tamin'ireo fivavahana lehibe nanodidina ny testamenta taloha na atao hoe fivavahan'ny kananita io na ny fivavahan'ny ny tany Egypte io na tany amin'ny asiriana na tany amin'ny babiloniana io na ny tany Roma koa aza. Tany Roma moa dia nisy mihitsy ny antsoina hoe Pax Deorum tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité romaine. Fa izay mampiavaka ny atao hoe mivavaka tamin'ny vanim-potoanan'ny testamenta taloha talohan'ny testamenta avao zany dia toy ny hoe adidy ny mivavaka. Ny citoyen rehetra zany na atao hoe ny olom-banona, ny olom-pirenena, ny olona manana ataontsika hoe zay maha izy azy ao anatiny antsoina hoe civisme koa aza ny antsoina hoe mivavaka. Ny mivavaka dia adidy atao amin'ny firenena, adidy atao amin'ny tanindrazana satria tamin'ny fotoan'andro ohatra raha itsika ohatra ny resahantsika tao hoe ny Pax Deorum tamin'ny fotoan'andro reny ara-tantara moa zany tamin'ny fotoana ohatra hoe nanorenan'ny Romulus ny Rome dia isan'ny ninoany ny Romanina tamin'ny fotoan'andro hoe Andriamanitra dia miandany mandrakariva, miaro mandrakariva any Rome. Tahaka izany koa ny tany Grika, tany amin'ny Grèce, tany Grika ny hoe ny Andriamanitra dia miaro ilay tanàna. Noho izany dia tena adidy mihitsy ny manao izay hafaly an'Andriamanitra, adidy mihitsy ny miezaka manao izay hafaly an'Andriamanitra mba hiarovana ny tanànan'ny Rome na ny tanànan'ny Athènes. Aty amin'ny testamenta taloha dia
nady misy mahasamihafa azy am'zany any aza dia ireo lalàna maro samihafa momba ny fivavahana, ireo lalàna maro samihafa momba ny sorona, ireo lalàna maro samihafa momba ny liturjia isan-karazany ao anatin'ny testamenta taloha dia ndraindray ko ataontsika hoe indraindray dia noraisiny zanak'Israely a ho zavatra ataontsika hoe ho tsy maintsy natao zay mahalalàna azy. Zany hoe lay Andriamanitra lay fivavahana zany dia karazan-drazany adidy, karazan-drazany hoe zavatra tsy maintsy natao, manambara ny maha olombanina adidy atao amin'Andriamanitra, adidy atao amin'ny tanindrazana mba hitahina Andriamanitra ny tanindrazana sy ny taranaka, adidy atao ataon'ny olon-kendry, adidy ataon'ny olona nahita fahalalàna, adidy ny olona mahafantatra ny zava-dehibe ny tanindrazana, ny maha olona ny fianakaviana, ny fivavahana. Ary izay raha teo no mbola mahasamihafa ny ataontsika hoe ny religion sy ny superstition. Tamin'ny romanina de samihafa ny religion sy ny superstition. Ny superstition lay aza raisina am'lay tsy raisitsika am'lay lafiny hoe diketeny frantsay hoe superstition loatra, fa le nataon'ny romanina hoe superstition dia lay piété individuelle, zany hoe lay fiainam-bavaka manokana, le hoe za manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra, iny ny ataony hoe superstition anankiray. Fa ny religion dia ilay fivavahana iraisana, lay iombonana le tsy maintsy atao. Ary de amin'ity andiny tsotra masina ity a de mazava ny tenin'ny Jesoa. Hoy Jesoa manao hoe tsy ny zavatra zay ivelany zay miditra ao anatin'ny olona ny maloto azy. Ina no ifandraisany zany am'lay fanazavantsika momba ny ataontsika hoe ny fivavahana tamin'ny andron'ny vanim-potoanan'ny antikité teo. Satria zany le fivavahana fomba ivelany tamin'ny fotoan'andro dia no ivelona koa fa ny ota dia avy any velany makao anaty, ny ota dia avy any velany makao anaty, zany hoe mety mitondra ota ny fifandraisana aman'olona. Ohatra hoe mifandray amina olona mpanota na mifandray amina olona na maloto, souillé nareo amin'ny teny frantsay, dia na mifandray amina zavatra ataontsika hoe impur, dia manjary misy zavatra mifindra miditra any anaty. Eto zao de ndraisin'ny Jesoa ohatra momba ny hoe sakafo, momba ny hanina, hoe raha ohatra ka mandray hanina izay voalazan'ny Leviticus hoe maloto, ohatra ny kisoa tao amin'ny testamenta taloha, dia manjary miditra ao anaty lay loto. Na mifandray tanana amin'ny olona mpanota, jentilisa, de maloto. Na miditra ao an-tranony jentilisa, de maloto. Miditra ao anatin'ny trano misy faty, de maloto. Miditra mifandray amina boka na olona zay na manana aretina tahaka ireny, de maloto. Zany hoe izy amin'ny fomba fisaina zany dia tsy hoe tao amin'ny testamenta taloha ihany fa fomba fisainan'ny fivavahana tranainy rehetra mihitsy. Zay nahatonga ny hoe ireo mpisorona tamin'ny fivavahana rehetra tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité de nitokana mihitsy izy mba tsy hifandray tamin'ny fiarahamonina, satria manjary hifindrany lay loto lay fiarahamonina na ny fahotana lay fiarahamonina. Tao amin'ny testamenta vaovao a dia nisy amin'ny andron'i Jesoa zany a dia nisy karazana secte anankiray antsoina hoe essénien. Ny secte essénien zany a zay nisy an'i Jaune Napoléon Baptiste sy ny mpianatry ny Jaune Napoléon Baptiste dia nitoka-monina mihitsy, nitoka-monina mba tsy hifangaro amin'ny fiarahamonina, satria no heverin'izy ireo fa ny fiarahamonina de mamindra lay fahotana, ny fiarahamonina de mandoto azy ka dia nitoka-monina mihitsy izy, nanana tanàna manokana, nanana fiainana manokana, nanana lalàna fampitondrana manokana. Mety ho tahaka ny ataontsika hoe misy amin'ny fotoan'andro any États-Unis amin'ny vanim-potoana ankehitriny reny, dia hotsika hoe ny fijery ny olona tamin'ny vanim-potoana ny antikité dia no heverina hoe ny ota dia na ny fahotana dia mety mifindra amin'ny alalan'ny olona, mety miditra amin'ny alalan'ny zavatra hohanina, mety miditra amin'ny alalan'ny fifandraisana aman'olona, mety miditra amina ataontsika koa hoe zavatra sotroina, mety miditra koa amina zavatra hiakanjona. Zany hoe lay ny toe-tsaina lay ny testamenta taloha zany a dia manome toerana mihitsy a lay endrika ivelany.
tsy tokony adonoantsika fa manamarika ny fivavahany ny testamenta taloha, manamarika ny fivavahan'ny vanim-potoana antikité de la endrika ivelany. Zany hoe ny fivavahana de mila aseho eny ivelany, tsy hoe kisendrasendra zay sorany tena manao hoe rehefa manao asa soa de aza atao hita be, rehefa mifadiana de aza atao hita be. Zany hoe satria ny vanim-potoanany ny antikité na romaine io na juive io an dia saika manome toerana an'le hoe satria adidy le mivavaka de mila satria lalàna le fivavahana tsy maintsy atao le fivavahana, aseho mihitsy raha le fivavahana dia de manjary manome toerana ny endrika ivelany amin'ny ara-pivavahana. Ary zay ny nahitsin'i Jesosy, nahitsin'i Jesosy hoe tsy zany ange ny fivavahany, ny fivavahana ange tsy hoe adidy, vahana ange tsy hoe adidinao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny miadidy anao, ny antsoina hoe fivavahana de manaiky anao hiadidian'Andriamanitra, fa tsy hoe manao adidy amin'Andriamanitra, mifamototra am'zany mihitsy. Ny fivavahana tsy hoe enao no manatona an'Andriamanitra. Zay le vanim-potoanany antikité, zay le vanim-potoana masaka atao amin'ny testamenta taloha, zay le vanim-potoana ny ainana taloha natongavan'i Jesosy hoe ny fivavahana de zao adidy atao amin'Andriamanitra, adidy atao amin'ny am'izay inona, na koa hoe enao no miezaka manatona an'Andriamanitra, fa mifanohitra am'izay mihitsy ny fivavahana kristiana amin'ny enao manaiky handray zay atolotr'Andriamanitra. Ny fivavahana tsy hoe enao no manatona an'Andriamanitra hanolotra an'Andriamanitra, tsy zay ny fivavahana. Fivavahana kristiana tsy zany mihitsy hoe enao no manome an'Andriamanitra, tsy zany ny fivavahana kristiana. Fivavahana jiosy zany, fivavahan'ny testamenta taloha ny fivavahan'ny ny sampy zany hoe enao no mihazakazaka manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny testamenta taloha moa misy ihany le lafiny hoe Andriamanitra manome. Fa ny fivavahana sampy tena zay mihitsy hoe enao no manome an'Andriamanitra. Fa ny fivavahana kristiana de zao enao vonina handray zay atolotr'Andriamanitra. Zay mahafasoavana ny fivavahany testamenta vaovao, zay mahafasoavana ny fivavahana kristiana. Za moa efa hitatra amin'ny testamenta taloha range fa tsy takatry ny olona tamin'ny testamenta taloha na tonga an'Andriamanitra ny teny manao hoe tsy azonareo mihitsy ny atao hoe fivavahana, fa indro aniraka ny fanahy ao mba ho azonareo ny atao hoe fivavahana. Fa ny Andriamanitra zay ambara amin'ny baiboly de tsy Andriamanitra miandry tolotra avy amintsika, fa Andriamanitra miandry ny tanatsika hitsotra handray zay atolotr'Andriamanitra. Ny Andriamanitra zay atontsika de Andriamanitra mpanome, hoy tsika Andriamanitra ato anatin'ny toloteny manao hoe raha misy matoateny verimberina ao amin'ny jauna de ny verbe antsoina hoe didomi, zany hoe donner nanao amin'ny teny frantsay na manome. Ny sary mandrakariva aseho ny jaona apôstôly amin'ny Andriamanitra de zao Andriamanitra mpanome, Andriamanitra mpanolotra. Ary dia izay toetsainy zay no tiany Jesosy takatritsika hoe tonga Andriamanitra nanome, tonga Andriamanitra tsy hitaky, tonga Andriamanitra tsy hoe hanao ampamoaka amintsika, fa tonga Andriamanitra hity atsika, tonga Andriamanitra hanolotra ho atsika, tonga Andriamanitra hanadio atsika, tonga Andriamanitra manasa atsika tahaka an'izay Jesosy nanasany tongotry ny mpianatra, tonga Andriamanitra nanompo atsika mihitsy ary amin'ny lafiny ilany, zay nazy lazana azy, satria nanaiky nisikim-ponitra mihitsy ny jaona toko telo ambin'ny folo de nisikin'i Jesosy de nanasa nanadio. Ary zay mahatonga ny Paoly miteny Filipiana toko faharoa manao hoe ary tonga naka ny endriky ny mpanompo Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. No zany dia miova mihitsy lay paradigma, lay fivavahana atao amin'ny testamenta vaovao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra nanakaiky, nanatona, nanome, ary ny fanomezana tsara indrindra ny men'Andriamanitra atsika dia tsy ny vola akory, tsy ny fahasalamana, jery sy tanjaka, sarobidy zany, fa ny fanomezana tsara indrindra ho Paoly, Romanina toko fahavalo, de ny zanany. Nomeny atsika maimaim-poana ny zanany, ary omeny atsika maimaim-poana miaraka amin'ny zanany koa ny zavatra rehetra, ny fahasalamana, ny vola rahilaina, ny fifaliana, zany de omen'Andriamanitra maimaim-poana miaraka amin'izany. Amin'ny andininy ream-piatanantsika ty ary dia ahitsin'i Jesosy momba ny antsoina hoe fahotana. Ny olona de mieritreritra manao hoe ny fahotana dia avy any ivelany miditra ao anaty, ka de mandosotra ny olona, miataka ny olona. Marina loatra fa tenenin'ny Paoly manafatra Andriamanitra hoe mandosira ny fakam-panahy.
namano sila ny filana fa eto Jesosy dia marina moa fa fomba fijery stoisianina mihitsy zay nytenen'ny Paoly zay mitovitovy amin'ny tenen'ny Seneca ry Epictète ry Marc Aurèle fomba fijeryn'ny Paoly hoe mila miataka mila mandray andraikitra zay fotsiny fa raha eto Jesosy de mampianatra manao hoe aza mieritreritra mihitsy fa ny fahotana dia zavatra avy any velany fa mety mipetraka eo amin'io seza io ianao mety matory eo am-pandriana mety eo am-pijerena fahita lavitra mety eo am-pamakina gazety mety eo dia manota de mety manota satria lay ao am-po lay ao anatiny mampalota lay ao anatiny no mampanota raha ohatra le ota ka any ivelany tena dia mora kokoa ny mandositra aminy mazava ho azy raha ohatra ka any ivelany lay ota raha any ivelany mampanota atsika de masina daholo tsika menakavy hoe aiza le ota zao dia aiza le ota any Tosony de milaminy zany tsika ty Ampandrana aiza le ota any Analakely ony de milaminy tsika ty Isotry aiza le ota any Frantsa ony de milaminy tsika ty Senegal zany hoe raha ohatra lay ota ka any ivelany de hita zay andosirana azy fa satria le ota tsy any ivelany ho Jesosy fa ao anaty mihitsy le ota dia io tenenin' Jesosy hoe ao anaty lay ota lay fo zany ny mampanota ary tenenin' Jesosy manao hoe ny zavatra hoaninareo na ny zavatra sotronareo ange miditra ao am-bava de mivoaka ny amin'ny fivoahany fa tsy makao am-po tsy mijanona ao am-po fa lay ao am-po no mampanota zavatra roa no aterak'izany reavako malala eo am'ilay ataontsika hoe pietena lay fiainam-bavaka na lay fiainam-panahy voalohany de zao ny tokony ho ananan'ny olona fahadiovam-po raha mizotra maka amin'ny antsoina hoe fahamasinana ny olona dia manompoka amin'ny atao hoe fahadiovam-po Martin Luther de namaritra ny amin'ny atao hoe fivavahana Martin Luther de namaritra hoe misy ny ataony Martin Luther hoe fahasoavana zany maimaimpona ny famelany keloka fa Martin Luther de namaritra hoe misy digana faharoa ny fivavahana de ny fizorana ho amin'ny fahamasinana zany hoe maimaimpona ny famelan-keloka fa misy kosa zavatra takina manokana amin'ny kristianina raha mizotra maka amin'ny atao hoe fahamasinana izy ary io fizorana ho amin'ny fahamasinana io lay fifehezantena io lay fifehezantena io no any amin'ny fizorana ho amin'ny fahamasinana io no azo ampidirana no ohatra hoe ny fivadikanina io fizorana ho amin'ny fahamasinana io lay fizorana ho amin'ny hoe fahafoizana no zany dia eto Jesosy de manafatra mpianatra manao hoe tandremy tsara fa manompoka amin'ny fahadiovam-po mifeteny ianao zany mba hadio fo mba tsy eritreritra manao hoe ny fivavahana de endrika ivelany fahazazany zany lay zavatra atao ivelany lay miangony isanalahady manao adidy manao ny asa maro samihafa anatin'ny fiangonana reny dia ataotsika ireny fa reny de endrika amin'ny fomba hita maso anehoana fa madio ny fotsika madio ny fitiavatsika n'Andriamanitra tsisy heviny reny endrika ivelany reny le tenen'ny epistolany Hébreu hoe aliky ny zavatra ho avy tsisy heviny mihitsy manjary tsisy heviny amin'ny lafiny hoe ara-panahy misy heviny amin'ny fiangonana izy mazava ho azy misy heviny ahoana moa tsisy heviny hoe ianao manao adidy misy heviny amin'ny fiangonana iny misy heviny amin'ny asa iny fa amin'ilay ataontsika hoe fiainam-panahinao manokana de zao tsisy heviny raha ohatra ka tsy ataonao anatin'ny fahadiovam-po lay izy tsy ataonao anatin'ny fahadiovam-po lay fanomponao mety misy heviny amin'ny pastera de misy heviny amin'ny tekola de misy heviny amin'ny fiangonana lay zavatra ataonao tsy maninona tsy hoe zava-poana koa zany ahoana moa tsisy heviny misy rakitra ataonao ve misy fanolatenao ve tonga ianao anao an'izao rehetrarehetra tonga anao miamo tena misy heviny tokoa fa am'lay aminao manokana am'lay ataoko hoe piété individuelle am'lay tenanao manokana tsisy heviny lay izy raha vao tsy nataonao tamin'ny fahadiovam-po nataonao tamin'ny fotsotra ary io fambaran'i Jesosy manao hoe ny madio am-po no mahita an'Andriamanitra tsisy heviny raha ohatra ka hoe ho an'ny tenanao manokana raha ohatra ka hoe nanao ny fanompona rehetra ianao nefa tsy niona tamin'Andriamanitra
dia tsy hoe sasatra foana fa iny moa ilaina foana iny fa tsy ampy zay tsy ampy fa mahatonga an'io feno de zao enao mangataka amy tompo hoe za tompo mba ataovy madio fo ary rehefa ataonao anatin'ny fahadiovampo lay fanompona lay fivavahana dia manjary mitondra fifaliana anaty ao anatinao, mitondra fahafenona anaty ao anatinao ary mahatonga fedanana mihitsy azy ao anatinao. Ary de eto ahitsan'i Jesosy zay hoe ny zavatra atao de zao ataovy amy fahadiovam-po. Esory ao anatin'io fo io ny loto isan-karazany fa avy ao anatin'io lo io ao anatin'io fo io no misy ny isain-dratsy isan-karazany, ny fitsangatsangana, ny alatra, ny fonon'olona, fakabandon'olona, lolo-po, sisa rehetra fijery be de be ny tanysain Jesosy ao. Fiavako malala aza mieritreritra ary manao hoe za kristianina dia anivelan'ny tenako daholo zany fahotana rehetra zany, fa mety ao anatinao mihitsy le izy rehefa tsy madio fo ianao de mety mamitsaka ao anatinao io tahaka ny tenenan'ny tompo tamin'ny kaina manao hoe mamitsaka ao ambaravaran'ny ny fonao ao ange le ratsy mifitsaka ao ambaravaranao izy ka mivoaka amin'ny fotoana tsy eritreretana azy. Fa ny faharoa de izao rehavako malala atsika manao hoe nitaonantsika adio fo zany Andriamanitra eto Jesosy eto hoe diovo ny fonao mba tsy hisy zavatra izay mety mampanota anao. Fa ny faharoa de zao ny zavatra ateraky tendiny zay toeperatanatsika ty koa de zao manitsy ny fifandraisantsika amin'ny olona. Kristianina tsy mandosotra ataotsika hoe tsy mieritreritra tsy manosika sokajin'olona manokana ohatra hoe dia zahay de tsy ifandray amy mpisotoka eny marina fa tsy akasitrahantsika ny mamo tsy mety amitsika ny mamo tsisy raha kristianina ny mamo de tokony hihevi-tena mihitsy izy fa raha ohatra ka tsy hoe tsy tia mpanota akory sika tsy hoe tsy mety amitsika ny ota fa tsy hoe tsy tiatsika mimpanota. Kristianina de nataon'Andriamanitra eo anivony zao tontolo zao de kristianina zany tsy afaka manao za tsy mifandray tanàna aminao fa ianao mpanota, za tsy mifandray amy risokajin'olo rery fa reny ratsy, za tsy sao de mampiditra fahotana ty reny ka tsy ampidirina trano sao de zany hoe misy zany zavatra tian'ny tompo hosokafana anatin'ny saintsika manao hoe zao noho izy ny zava-dehibe de ny fahadiovam-ponao, ny zava-dehibe dia tsy hoe mifandray tanana amin'ny olo satria ny Tiro sy Sidony Jesosy manao ny toriteny io tsy hoe fandray amin'ny manjary lasa mpiatsara velatsy. Raha ohatra ka mitantarany eto am-pamagnarana raha ohatra ka miresaka manokantsika momban'ny Jesosy ohatra Jesosy zay nitsaraina dia Jesosy amy fitantarany Jauna ihany no mitantarany io fa izy telo mirahalahy Matthieu, Marc sy Luc tsy mitantara azy fa Jauna mitantara hoe rehefa nitsarainy Jesosy de tsy niditra tao andapan'ny Romanina ny jiosy eny tokotany ny jiosy ny miantsoantso fa Jesosy ihany niditra tao andapan'ny Pilato. Amy synoptika izy niditra tao ihany ny jiosy fa amy Jauna izy tsy niditra mihitsy tao andapan'ny Romanina ny jiosy fa di ivelany no miantsoantso hoe omboy ataovy an'izao izy satria maloto ny lapan'ny Pilato ny heveriny hoe maloto mipasika nefa ny afaka pitsin'io dia tsy afaka mihitsy izy niditra tao anaty lapan'ny Pilato fa Jesosy rery no navelany niditra tao anatin'izany lotony jentilisa zany fa izy rehetra kosa dia tazana taty ivelany fa Jesosy no namaiky niditra tao anatin'izany lotony jentilisa izany nitsarainy jentilisa mba hampadio atsika. Ary de izay le mahatonga mieritreritra hoe ndraindray mety azo ny fakapana ny fiatsaram-belatsy ny kristianina satria mety eritreritra hoe za madio zahay madio ny fiarahamonina maloto ny fiarahamonina manjary lasa manava tena. Ary de izay ny tsy tian'ny tompo toetratsika hoe aoka ianao mba ho fanasina raha ohatra ka ny fanasina mijanona ho fisira ihany fa tsy levona de tsisy heviny izy, raha tonga matsatso tsisy heviny izy fa raha mijanona ho sira fotsiny izy ao anatin'ny sakafo hoanina de tsy tonga fanasina izy zany. Rehavako malala enganenao ho sarobidy ao anatrehan'Andriamanitra ary mahasarobidy anao anatrehan'Andriamanitra de ianao madio fo. Ny fahadiovam-ponao koa no manjary mahatonga anao ho sarobidy eo anatrehan'ny fiarahamonina ka manjary
ery fifaliana fanasany fiarahamonina ny fananana anao, manjary fitahiana ho an'ny fiarahamonina ny fananana anao. Ny kristiana ny avako malaza de fitahiana ho an'ny tanindrazana, fitahiana ho an'ny toeram-piasana, fitahiana ho an'ny hafa. Rehefa manana an' Jesosy ianao, rehefa mitoetra ao anatinao Jesosy, de manjary fitahiana ho an'ny hafa ianao. Zany hoe mitondra fitahiana na ny fifandraisana aminao fotsiny ary na ny teny aloky ny vavanao, na de mitondra fitahiana ho an'ny hafa. Zay nge ny ten'Andriamanitra tamin'ny Abrahamy hoe hitondra fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Zany hoe amin'ny toerana zay misy kristianina de tokony misy ny fitahian'Andriamanitra. Zay raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny ara-pinoana, satria lay Andriamanitra de tsy any ivelan'ny kristianina fa ao anatin'ny kristianina. De ny toerana misy ny kristianina de toerana misy ny fitahian'Andriamanitra. Raha jerena amin'ny ataontsika hoe hevitra somary manao hitsin-dalana. Ivavakytsika zavako, tompo misaoranao zahay noho ny amin'ny teny fampahirizana zay novakianay ary azonay ny heviny noho ny fitarihan'ny fanahinao. Tompo misaotra anao fa ianao de mampanitry tenanay, ianao de manafatra anay mba andiny tena ary ho madio fo amin'ny fiainana isan'andro. Ianao de manafatra anay mba hanao zava-dehibe ny fiainam-bavaka manokana, tsy fanompona amin'ny fahazarana, tsy vavaka atao amin'ny endrika ivelany na de zava-dehibe azy zany, fa vavaka atao sy fanolora-tena hitakiana fahadiovam-po. Tompo de amboary ny fomba fivavakay mba hadio fo zahay. Madio fo zay rehefa mibebaka isan'andro, madio fo zay rehefa manetry tena sy manaiky ho sasanao, madio fo zay rehefa mahana fifaliana ny fanarahana anao. Jesosy de mivavaka aminao azy zahay, te hirizo aty anatinay ny fanolora-tena marina sy mendrika eo anatrehanao. Jereo ny tanindrazanay, manome zainay herim-panahy, ho endry, ho mahatoky. Jereo ny fiangonanao, vavolombelonao, vavolombelon'ny fahamarinanao, ny fitiavanao, ny famindramponao. Jereo ny tokantrano tsirairay avy Jesosy. Aoka ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny mpiray tampo, ny fianakaviana, mba samy ifandray ao anatin'ny fahadiovam-po, ao anatin'ny fifaliana. Dia mitoera aminay mandrakariva Jesosy mba hanomponay ianao amin'ny fitiavana sy ny fanetretena. Misaotra Jesosy. Amen.